mbola manentana any ako amin'ny tompona andraikitra ny jirama ny ministra sisisisa resa be mihitsy ary anie hoe tamin'izany teny ny tale général ny jirama dia efa nisy teny hoe mpanohitra ve raha olodinina dia manohitra zavatra tsy mety efa misy tsy mety a dia ny filoha Andry Rajoelina no victime fa ny zavatra rehetrarehetra dia eto raharotiko tenenana amin'ny jirama eto ary manao avatra mafy fa aferina koa fa za nge député maty anganiko za kosa manentana ministra tsirairay rehefa tsy vitanareo le izy tsy zaka ny lohanareo sanatria dia aloha mametra-pialana fa tsy miandry sorona. Azavaina tsara amintsika zany a fa izay ireo misy olombavamboaka hitanareo reto dia anisan'ny miady amin'ny tokony anaovana ny fifidianana sekokontany eto Madagasikara. Fa manino zay miady satria ny lalàna mikasika ny sekokontany dia tsy ao anatin'ny domaine de loi ny olombavamboaka fa ao anatina réglementaire zany izy iny. Zany hoe tsy misy afa-tsy ny gouvernementa ny filan-kevitry ny ministra no afaka zany a manitsy an'io lalàna io zany ka miantso izahay ho an'ny fanjakana ankehitriny raha matsiaro tena fa mamim-bahoaka ianareo raha manaiky fa tiam-bahoaka ianareo dia kitio io lalàna io dia alao vidin'ny vahoaka ny sefim-pokotany fa raha tsy mahasamikitika an'io ianareo dia midiky zay fa fanjakana tsy mahatoky tena neto ary mifanohatra amin'ny antsotsika hoe mamim-bahoaka ka miresaka anareo misy olombavavoaka maromaro reo hitanareo ngambandreo fa saminy manda voalohany voasambany daholo reo sy olombavamboaka samy tanora daholo reo dia ilaza aminareo zay misy rivotra politika miainga ano any. Rehefa tsy zakany lohanareo hoy ny solombavamboaka Andry Rajoelina dia mafaka mametra pialana. Faly miarahaba sy mitafatafa amintsika jiaby indray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy. Misy fanao-kevitra anankiroa araka hitantsika teo ny samy solombavamboaka Andry Rajoelina sy ny Fanonganana. Izy manko resitsika zao ny fanao-kevitra natao Andry Rajoelina teo fa hoe rehefa tsy zakanareo izy makasiky ny jirama manko zany na ny DG zany na ny mpiasan'ny jirama dia afaka mametra pialana. Tsy fantatry ny Andry Rajoelina ve na tsy niheniny tsy hitany ve fitsidihana izay nataon'ny filopriana Andry Rajoelina efa firy fois efa impiry zany ny Andry Rajoelina nandeha tany amin'ny jirama fa ohatr'izao foana zany ny ainany voaka malagasy amin'ny resaka délestage tsy resaka jiro ihany fa na rano ihany koa samy tapaka tsisy jiro tsisy rano ny voaka malagasy ka noho izany tompolahy sy tompoko vavy izy zany tokony hametra-pialana tsy izay mpitondra ankehitriny filopriana Andry Rajoelina izay solelahinareo io ane amin'izao fotoana zao tokony hoe hametra-pialana rehefa olona tsisy vokatra zany le fitantanan'ny firenena mitovy aminareo izy manko tonga dia mandray micro amin'izao fotoana zao manko olona zany tena faleo amin'ny fitondrana ankehitriny satria tsisy jiro tsisy rano hitantsika zao misy tranomay tsisy rano dia zareo zany karazana miezaka manakotakona na hoe mamono afo tsy Andry Rajoelina zany ny tompon'antoka nataontsika hoe tompon'andraikitra amin'ny zava-misy iainan'ny firenena na iainan'ny voaka malagasy zay fa misy tompon'andraikitra zany ao nefa tsy haintsika hoe iza no nanindry any olona zay ambanin'ny fahefany zany tsy hoe nanindry na tsy nanindry zay ihany ane hitantsika nefa filopriana Andry Rajoelina ne nanao velirano sy fampanantenana tamintsika rehetrarehetra nanomboka izy nitondra teo amin'ny firenena ohatra zao tamin'ny 2018 2023 2024 hatramin'izao 2025 zao efa fampanantenana fa hoe tsy maintsy hisy mégawatt hisy zao watt iaraka hitantsika manko hoe hisy fitokana alohan'ny 26 juin amin'ny avril dia tsy maintsy ho vita izany fotodrafitrasa resaka panneau solaire satria zay manko no dradradray zareo hisy panneau solaire zany na tsy Antananarivo rery zany fa nany amin'ny district any na amin'ny renivohim-paritany rehetrarehetra tsy maintsy hisy vahaolana amin'ny resaka jiro sy rano zay manko any izay hitantsika ihany koa zany fanao-kevitra nataon'ny solombavamboaka Gaspard Fenisroa tsy maintsy izy tokony natao fifidianana ny président fokotany io ane
na fatatraina na fantatry ny gasikara fienso na tsy fantatry ekena aloha fa hoe mety miaro ny tombontsonim-bahoaka izy didijado zany zava-misy ankehitriny zany hoe zay tiany Rajoelina atao amin'ny firenena tsy maintsy atao hitantsika zao amin'ny alalan'ny sary sy vidéo zao hitantsika manko am'zao dia tsy ataontsika hoe tsy raha mpianakavianany ny fitondranan'ny firenena efa maro olona maneho hevitra mahakasiky ny toedra raha misy am'izao fotoana izao fa io manko le pisolelaka na mpiaro ny fitondram-pandrakana tsy mahita ny zava-misy marina raha risitsiny ve raha ataontsika hoe gouvernement malagasy na hoe tsika firenena fa tsy hoe mpanjaka na hoe raha mpianakaviana rehefa anao mandeha amin'ny toerana anankiray na rehefa misy io ne gouvernement malagasy gouvernement any Dubai zay tsy maintsy olona zay voatokana na nisongadina voatokana na io ministre membre ny gouvernement zay olona voatokana ho anao ny sehatra hifampiraharaha na hifampiresaka amin'ny olona ohatr'izany fa tsy hoe zanakinao na vadinao na iza na iza ity dia tsy raha mpianakaviana hazavana amintsika eto na ino fanazavana amin'ireo pisolelaka na mpinon'ireo ny fitondrana firenena dia tsy raha mpianakaviana tsy zany ihany ve na tonga ny resabe tamin'ny fitondrana Rajoelina mampianina miaraka amin'ny vadiny aty ary io ihany koa ny filoha teo aloha Marc Rajoelina hoy zao hoe mampity resaka volam-panjakana ampidirina resaka titeny am'izao fotoana zao zany iza ny titena sa tsy titena tsy hitany reto pisolelaka mpinony nampiaro ny filoha-pirenena Rajoelina ve ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny fa rehefa Rajoelina zany Rajoelina ty zany manao ny ataony de fa mety daholo ka miantso antsika rehetrarehetra aiza nareo général rehetrarehetra na manamboninahitra na colonel zany na mpitsara na mpampianatra na ireo manam-pahefana amin'ny fitondrana na tsy amin'ny fitondrana aza fataontsika hoe zany mihitsy no sehatra nataonareo tamin'ny fiainareo hanompo ny firenena handray andraikitra mety ve zao hoe ataontsika hoe raha mpianakaviana mba misy koa fiatsarambela tsy hoe tsy tokony miatrika ohatran'izao anisany mety mandray anjara feno zany zareo amin'ny resaka Emirat ny compagnie ty satria hisy manko io fiaraha-miasa amin'io anisany tena mandray anjara ary tena mety tompony ary tena hoe zareo misy zany no misehatra ao anatin'ny bizina ty fa io manko manakoako manko ataontsika hoe ao anatin'ny zareo manko manao zao hoe mpamatsy vola ireo mpamatsy vola hitantsika zao ny arabo reo de mialokaloka ambadibadika ao zany zareo fa zareo tena marina tompon'le izy zay aloha azava zareo zany le tompon'le izy fa mialokaloka amin'le hoe mpamatsy vola na na ataontsika hoe resaka tourisme ana nosy be zany na na nosy sakaty rehetrarehetra reo efa averimberitsika ihany zareo ekena miara-miasa amin'ireo mpamatsy vola reo fa ny fitondrana malagasy zay tarin'ny filoha-pirenena Rajoelina sy ny zanan'ireo ambadikin'le izy angamba tsapatsika zany zay zany zava-misy marina iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny ka rehefa izy tompola sy tompoko vavy no mety rehefa izy tsy mety ka zay mampiantso antsika rehetrarehetra ny vahaolana amin'izao fotoana izao dia ny fanonganana ny filoha-pirenena Rajoelina zay ampirinasa amin'izao fotoana izao na ino fanazavana ny gasikara fenso na ino fanazavana ny Vahaolana mahakasiky ny toedra rahampirenena hoe tsy maintsy anao président fokotany io tsisy fividianana président fokotany zany io tsisy lehibe ny faritra zany zareo aza ataontsika hoe ampy 3 mandat 4 mandat ndray filoha-pirenena Rajoelina tsy maintsy ho avy foana zany ho avy amin'ny antemeram-pirenena ary fahitantsika ihany koa ny filohan'ny antemeram-pirenena tokony Justin teo fa hoe zareo maronisa tsy tokony ampatahotra hitantsika misy lelaka zany hoe zareo zany mirehareha mizesta amin'ny vahoaka malagasy tsika maronisa ary zay tiantsika atao io hitanao fitiavan-tena zany no mibaiko amin'zareo fa tsy fitiavan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny 30 tapitrisa na 30 millions na 29 millions na ohatr'izany fa zareo zany titeny noho izany rehefa nareo zany maronisa de tokony zany zay tianareo atao zany amin'ny firenena ataonareo ka mba jereo ihany vahoaka malagasy rehetrarehetra hitantsika zany mifohaza mijoro misahy ary zay ihany koa ny zava-misy ka azadino hatrany tompola sy tompoko vavy ny abonné na manao zay na manao commentaire afahantsika matsaritsary zavatra zay ihany koa no fampizarana amintsika eto fanokevitra nataon'ny gasikara fenso sy lombavamboaka sy ny solombavamboaka ny Vahaolana mahakasiky ny toedra rahampirenena zay averintsika indray zareo reo manao zay tiry zareo atao satria zareo no maro anisa no manjaka
ary sabola fitiavantena fa tsy fitiavana ny vahoaka malagasy iray manontolo zay.